Mandroso ny fikasan'ny avy eo anivo ny firaisan-kina ho fanavodana ny Madagasikara amin'ny fametrahana ny directoire de la refondation tamin'ny sabotsy teo dia nivory ny comité directeur ao amin'ity antoko ity mba anaiky ny fametrahana ireo mpitantana ity directoire de la refondation ity. Manazava mikasika ity directoire de la refondation ity ary ny ray amin'ireo mpitariky ny firaisan-kina ho fanavotana ny Madagasikara. Ny antony ametrahana ny directoire dia amizay hanaovana ny refondation ny système économique, financier, social rehetrarehetra fa tsy maintsy hisy fandrenany fotony zay atao eto fa tsy resaka fanovana olona no vahaolana eto Madagasikara fa le rafitra mihitsy no tsy mety satria misy zavatra voatsindry eto amintsika tsy afahany mpitondra tsy afahany malagasy mivoatra nefa firenena manan-karena ka efa mandeha izy io misy structure anatin'izy io ao de directoire de misy au conseil de la refondation io zany misy membre maromaro de misy koa anatiny ao misy assemblée misy sénat misy conseil économique fa le conseil économique am'tindray mitoraka ity zany tsy consultatif fotsiny fa io ny tena mijouer le plus grand rôle anatin'le directoire satria hatram'izay de hoe consultena ny conseil économique non tsy zay tsony fa resaka économie no tanjona ny fanorenana fotony ny rafitra économique dia io zany agnisany pièce maîtresse am'le izy.